Riavana malalo amin'ny tompo, ankalazaina andrina ny ray zanaka fanamasina amin'ity andro alarobia 15 May 2024 ity. Hanapako ny potsika ny fiadanan'i Kristy. Amen. Mivavaka isika. Velom-piderananao zay raha eo noho ny amin'ity alarobia 15 May 2024 ity. Ny teninao aoko tonga fiainanay ka tonga nofo ao aminay tokoa Jesosy ka hiaro hitretranay ary ho tariny fananao masina zay amin'ity toerandro ity. Dia manjaka Jesosy omponay amin'ny alalan'ny teninao eoko aminay rehetra ny fafenao fananao masina. Ny Jesosy teny tonga nofo. Amen. Ny Galatiana 5:5-12 ka hatramin'ny 5:20 no anjara mofinainao antsika amin'ity alarobia 15 May 2024 ity. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy izany. Paoly apôstôly miteny manao hoe fa hoy izaho mandehana ka ny fanahy dia tsy hatatehaka ny filany nofo ianareo, fa nofo manohatra ny fanahy, any fanahy manohatra ny nofo, any fanohatra izy roa matsy azonareo manao izay zavatra tianareo, fa raha tariny fanahy ianareo dia tsy hamalina lana fa miariary ny asan'ny nofo dia zao fijangajangana, fanontona, fijerijejona, fanompotsaka, fanaovana odi-ratsy, fandrafiana, fifandirana, adilà, fiafinafonana, fifampiandanina, fisarana, fitokona, fialonana, fahamamono, filalaovan-dratsy. Ary toy izany zay lazaiko aminareo rahateo tahaka volazako fahiny koa fa zay manao an'izany dia tsy hanova ny fanjakan'Andriamanitra. Fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, fahapo, famirapana, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fanemem-panahy, fahonoana-po. Tsy misy lalàna manohitra izany fa zay an'i Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mba amin'ny faniriany sy ny filany tamin'ny hazo fijaliana. Raha velon'ny fanahy isika dia oka andeha ahaka ny fanahy, oka isika tsy handany tena foana ka hifampiaiky sy hifampianina. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Riavana malala, efa niantso antsika ho amin'ny fahafahana ny tompo. Satria Jesosy Kristy tonga tetỳ amin'ity zao tontolo zao ity, efa niteny hoe raha ny zanaka no hafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Zany fahafahana azo sika tao amin'i Jesosy zany dia tsy enti-poana akory, na entina etsy na entina roa, fa mila entina ahaka ny tokony izy. Ary izany no ambary eto hoe fahafahana tena izy. Ny fahafahana tena izy dia ny fahafahana baikon'ny fanamasina. Tsy baikon'ny tena ity tsony, fa baikon'ny fanamasina. Ny fanamasina moa dia aoko fantatsika ateo fa Andriamanitra mitoetra ao amin'ny olona. Ka zany Andriamanitra mitoetra ao amin'ny olona zany raha mibaiko atsika dia haitsika mitondra ny tenantsika ary zay fahafahana tena izy. Ny fahafahana tsy tena izy dia mampalahelo fahafahana manimba ny tena, manimba ny hafa, manimba ny manodidina, ary loza aza miteraka voka-dratsy sy fahafatesana tsy ho an'ny tenanao ihany fa loza amin'ny manodidina ao rehetra. Soa ihany fa tonga Jesosy Kristy tsy te hampidi-doza antsika izy, fa tonga izy mba hananako sy hanananao ary hananantsika ny tena fiainana. Zay molona zay ny tonga ny zanak'olona mba mitady sy hamonjy ny very. Tonga izy manana antsika fiainana sady hananantsika be dia be. Ny tena fahafahana tena izy ary sy tena fiainana sy tena fiadanana dia tsy hanaovana izay hanimbana nyity teny ity na hanimbana ny hafa, fa hitondrana ny vokatsoa ho an'ny tenanao sy ho an'ny hafa, indrindra ho an'ny manodidina. Ary izay ny vokatry ny asan'ny fanahy masina ho amiko sy ho aminao. Dia inge ho tanisaintsika vetivety ny vokatry ny asan'ny fanahy masina ho amiko sy ho aminao liana amintsika rehetra fiadanana. Izy tsika tsy mila an'izany, fitiavana, fifaliana izy tsika tsy mila an'izany, fahapo, fahamarinana, fanemem-panahy, fanaovan-tsoa,
famonoana-po zao ny lazainy hoe tsy misy lalàna manohatra zany raha tena ny fanahy masin'Andriamanitra mibaika sy mibaika anao, tsy hainao tsy ny manao ratsy fa ny mamaky anao any dia anao zay akasitrahan'Andriamanitra name voninahitra azy amin'ny ataonao rehetra. Dia le finoako sy ny finoanao anie finoana ampahirezin'ny fanahy masina mba handeha araka ny sitrapon'Andriamanitra. Dia amin'ny tontolo andro ity mety zasanao ahy iseho mahazanak'Andriamanitra antsika tokoa, satria zay tariny fanan'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra, satria ianao efa nanaiky ny Jesosy tompo mpamonjy dia meny hery tonga zanak'Andriamanitra. Inona le hery tonga aminao? Le fanan'Andriamanitra ka mandehana araka ny fanahy dia tsy hanimba ny tenanao ianao sy hanimba ny hafa, ary tsy tonga tera-doza ho an'ny tenanao sy hampidi-doza koa ny hafa. Dia amintsika rehetra anie zany tenin'Andriamanitra zany dia isika alaiky ho tariny fanahy masina amin'ny tontolo andro ity. Amen. Saotranao zay Jesosy fa nomenao fahafahana tamin'ny nahatongavanao dity amin'ny Jesosy Kristy. Zany fahafahana zay azonay zany ampianaro zay mba hitetro aminao sy anaiky bakeo ny fanahinao masina. Fa ny fanahinao rery ihany no tsy hampidi-doza ny tenanay, tsy hampidi-doza ny hafa na ny fanombanany tenanay sy fanaovana tsinotsinona ny hafa. Dia mino fanahinao masina manak'iry zay mba hanananay vokatry ny fanahy dia fitiavana, fiadanana, fifaliana, faham-po, famorapanahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fanomem-panahy, famonoana-po, tsy misy lalàna manohatra zany. Doka anaiky ombona miaraka aminao zay Kristy ka ravaravanao azy tsy lambolenao aty anatinay, fongoranao zay rehetra tsy akasitrahanao aty anatinay, boka ampadianinao araka ny sitraponao zay. Fakana amin'iza moa zay fa anao manana ny teny fiainana manak'izay dia sitrakainy ary vavaka aloha. Rainay zay nanamitra mamasina ny anaranao ho tonga ny fanjakanao, ataonay ny sitraponao mety hatany tahaka ny an-danitra, menaniny anina sahazo anay ary mamelany herokay tahaka namelanay zay mitoka taminay, izao mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra manak'izay. Amen. Tanterahany tompo amintsika anie zao tsodrano tononona amin'ny ray zanakary fanahy masina zao raiso amin'ny fifaliana sy ny fitiavana amin'ny finoana izany. Fiadanana anie ho angalahy ary fitiavana amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompo. Ny fahasoavana anie ho amin'izay rehetra tian'i Jesosy Kristy tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levina. Matoky izay niantso anareo sady izy no ampandeha anareo araka ny fanahy dia hananana anareo ny tena fahafahana. Amen. Voninahitra anie ho an'Andriamanitra rery ihany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.